katsaka amin'ny fotoana rehetra. Mandritra an'izao fia zao a izay atao manomboka amin'ny le 12 hatramin'ny 15 septembre dia manana tolotra maro samihafa crevette. Crevette aloha mampiavaka azy a dia tantana ny tantsaha miaraka amin'ny tantsaha miara-miasa amin'ny mpamokatra manomboka hatrany amin'ny fikarakarana an-tany hatramin'ny fiotazana amin'ny vokatra sy ny fitehirizana. Hita amin'izany a ireo karazana zezika vaovao, zezika kintana misy karazany telo izy ireo. Misy ny kintana mena, kintana manga ary ny kintana maitso, samy efa manana ny zavatra mampiavaka azy. Ao koa ireo karazana masom-boly, vary, katsaka sy ireo karazana legioma izay hita ato amin'ny crevette daholo. Misy ireo karazana fanafody iarovana amin'ny bibikely, misy ireo fanafody entina amin'ny aretina ary misy ireo fanafody ataontsika hoe hoentina hamonoana ny hai-dratsy. Manarak'izay ny vokatra vaovao entin'ny crevette dia rogony zero fly izay hitehirizana an'ireo vokatra voamaina iarovana azy amin'ny bibikely. Tsara marihana moa fa crevette dia miara-miasa amin'ny tantsaha mandrakariva, ak'izay no antony mampanohana ofisialy any crevette amin'ity foire internationale ny agriculture tamin'ity taona ity, ary mbola vonona foana amin'ny tolotra tsara ho an'ny tantsaha misampana kokoa amin'ny fambolena sy ompiana.